Randball 5 tafiakatra karade final ny Ankoay. Lalao telo fandresena telo no azon'ny ekipa malagasy Ankoay rehefa avy nandresy koa any Martinique tamin'ny isa 2025. Tafiakatra any amin'ny dingana ampahefadalana randball nohon'izany izy ireo ary hifandona amin'ny ekipa faharoa ao amin'ny vondrona be izay misy any Frantsa, Mexique ary La Réunion Elite. Isika ato anatin'ity chaîne ity mory tompoko vavy sy tompoko lahy dia tsy vaovao amintsika itsony fa mizara ny vaovao mandalo, mizara ny zava-misy ary mizara ireo rehetra malaza. Melohany hidirantsika amin'izay fizarana vaovao mandalo izay moa dia mbola entaniko kely foana ianareo mba hiabone ny chaîne, entaniko ihany koa ianareo mba hanao j'aime ny vidéo, indrindra aza adinona ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirsoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abone vetivety ary ny chaîne atsika. Resaka entam-barotra izay efa lany daty tany amin'iny Antsiranana vohitra iny. Nodorana ireo entam-barotra izay efa lany daty tany Antsiranana vohitra. Nodorana androany 5 Jolay 2024 ireo entam-barotra lany daty izay sarona nandritra ny hetsika natao tao an-tampon-tanàna. Nahitana karazana zava-pisotro, mayonnaise, fromage sy ny sisa tsy voatanisa izany entam-barotra lany daty izany. Izany zavatra izany moa dia tafiditra anatin'ny fiarovana ny vahoaka amin'ny fanapozirana ara-tsakafo. Entanina ny rehetra samy hanara-maso ny daty rehefa mividy karazana zava-pisotro na fitaovana ilaina andavanandro ho fisorohana amin'ny loza mety hitranga. Satria amin'izao fotoana izao moa dia tsy miafina amintsika itsony fa anisan'ny tena malaza ny resaka fanapozinana ara-tsakafo ka izany indrindra no antony anentanako isika rehetra. Fa ho an'ny tanàna ny Fianarantsoa kosa dia nandefa hafatra ampitiavana ny filoham-pirenena. Fotodrafitrasa goavana, fotodrafitrasa mendrika ny tanan-dehibe tahaka any Fianarantsoa no notokanantsika androany hoy ny filohan'ny Repoblika. Misy collision koa eto Fianarantsoa manomboka izao. Hahafahana mikarakara lanonana goavana, hahafahana manatanteraka hetsika ara-javakanto, hetsika ara-kolotsaina goavana, hentina hampiroboroboana sy hanamafisana ny fifandraisam-pony vahoaka ny Fianarantsoa. Hanangana koa isika uzinina goavana, hahafahana manodina ny vokatra ampiakariny ireo mpamboly sy mpiompy ka hampiakatra ny sandany vokatra sady miteraka asa mivantana raha teo izany hoy ny filohan'ny Repoblika raha nandefa hafatra mivantana ho an'ny ireo vahoaka ny Fianarantsoa. Nilaza ihany koa moa Andriamatoa filohany hoe manova, manavao, manangana rafitra vaovao isika mba hifanojo amin'ny filana ankehitriny ny tolotra samihafa ka tsy homena mitaha amin'ny ireo tanan-dehibe hafa eto Madagasikara i Fianarantsoa. Hafalina tsy ombitratra sy haravona mitafitafy moa ny any vahoaka ny Fianarantsoa raha nahazo ity zavatra goavana sy zavatra tsara ity ary nankasitraka any Andriamatoa filohan'ny pirenena izy ireo. Rehefa avy nilaza ny mikasika ny zava-bita tany Fianarantsoa iny moa isika dia andeha ary isika hilaza kely ny mikasika ny mpanala baka sy ny baka any La Frantsa. Raha araka ny vaovao moa dia 520 faingo 570 isanjato ny mpanala baka any Frantsa dia afaka daholo. Nivaly ny baka any Frantsa ary 520 faingo 570 isanjato ny tampafahana. Efa betsaka ny mpiadina na lala alohan'ny fanadinana fa ho afaka satria efa ny 70 isanjato ny noty dia vokatry ny contrôle compte efa vita ny hatrizay. Ny 80 isanjato ny noty sisa no niankina tamin'ny fanadinana teo. Lasa ny ohatra ny 20 isanjato ny tampafahana baccalauréat any Frantsa nanomboka ny taona 2024 amin'ny baka general aza dia 590 isanjato ny tany antoerana. Rehefa avy nilaza sy niresaka ny mikasika aniny mpanala fanadinana baccalauréat iny moa isika dia andeha ary isika hivadika kely any Ikongo. Ny vaovao malaza amin'ny
amin'izao fotoana izao moa ity horesantsika ity. Homena CVO police ny vahoaka ny Kongo hoy ny filoha Andry Rajoelina. Nanome baiko ny filoha Andry Rajoelina mba hanomezana CVO police hampitombona mpitsabo hamonjy ny vahoaka ao Kongo noho ny fahanaky ny aretina tazomoka any antoerana. Noraisiny ohatra fa nanasitrana miaramila marobe tratrany aretina tazomoka nandritra ny ady tany Vietnam ny fanafody vita amin'ny Artemisia ary mahomby amin'ny fitsabona tazomoka. Nanambara ihany koa ity andriamatoa filoha Jana ity ny hoe fan CVO police ho izy dia fanafody vokarina eto Madagasikara dia Artemisia no akora fototra nanaovana azy. Koa satria niresadresaka ny mikasika ny any Kongo iny sika sy ny fandefasana iny CVO police iny ndeha arisika ivadika kely any Fenerivo Esta. Izy ty moa dia vaovao avy any antoerana trano maromaro levony afo tao Fenerivo Esta. Araka izay hitantsika rehetra amin'ity sary ity moa dia nisehoana hay trano goavana tao Fenerivo antsinanana ny androany tolakandro. Isan'ny ireo mahita amin'izany ny toeram-pivarotana fanafody ravinala sarotra ny fifehezana ny afo noho ny rivotra ny fofofofo mafy raha araka ny loharanom-baovao izay avy any antoerana. Tranga manjoho any prahitanindrazana amintsika any Fenerivo Esta moa ity zareko amintsika ity izay tranga mampalahelo. Izay ato anatin'ity chaîne ity moa dia miray fo any Fenerivo Esta indrindra ireo rehetra izay niharamboina. Rehefa avy niresadresaka ny mikasika ny trangana trano izay nisy tany Fenerivo Esta iny moa isika dia ndeha arisika iresaka kely ny mikasika ny fanatanjahantena. Izy ty moa dia fanatanjahantena tenisy. Indroa tompon-daka ho an'ny sokajy plus 5 taona i antso. Roa taona ny sisy ny taona 420 sy ny taona 520 dia tompon-daka ny Frantsa tamin'ny lalao tenisy ho an'ny sokajy moatra ny 5 taona i antso Rakotondramanga. Nanjakazaka mihitsy izy nandritra ny fananana satria 7 iray monja no very taminy nandritra ny fananana mantolo na dia teo aza ny ratra nahazo azy teo amin'ny seviany fa namiratra foana ny ralehilahy. Anisan'ny zavatra tsara ho fantatra moa iny ka izany indrindra no antony nizarako iziny aminareo sady zavatra mahafinaritra moa iny ny resaka hoe indroa tompon-daka ho an'ny sokajy plus 5 taona i antso. Betsaka ny zavatra izay efa voalazantsika tato anatin'ity video ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Raha fintinina ireo rehetra izay voalaza dia nilaza ny mikasika ny haitrano izay niseho tany Fenerivo Esta isika ary nilaza ny mikasika ny fandorona sakafo izay efa lany daty tany Antsihy renivohitra. Nilaza ihany koa ny mikasika ny collision tany Fianarantsoa izay notokanana ary mikasika ny ranobaolina 2020 ka tafakatra quart de finale ny Ankoay. Tato ihany koa isika niresaka ny mikasika ny mpanala baka any Frantsa dia afaka daolo ny 520 faingo 570 isanjato. Nilaza ihany koa isika ny mikasika ilay mpilalao tenisy malaza ary namiratra sady nanjakazaka. Betsaka ho ihany zavatra efa voalaza ka tsy valamparana itsony. Ajanona tsika tre koa ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy. Koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray eo.